Ary ny fanatrehan'Andriamanitra dia hitondra fahavokisana sy fahafenona eo fiainantsika ao anatin'ny teny. Zareo tsara ny zavatra voalazan'Andriamanitra teny am-panompony teo fa rehefa mibebaka ianao dia misy fiatraikany any amin'ny taranaka ao. Ary tsy any amin'ny taranaka fotsiny fa any amin'ny mandrakizay ianao. Amen. Dikan'izay mila miovitsika, mila mandray fanapa-kevitra mifanaraka amin'ny programa n'Andriamanitra. Vao fontananao dia isaora Andriamanitra ny amin'ny fotoanantsika androany. Isaora Andriamanitra fanomen'Andriamanitra sekoly indray. Isaora amin'ny fonao manontolo fotsiny izay rehetra hitany masinao tsy takatry ny sainao ankasitraon'Andriamanitra. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fotoana maraina mbola sokafanao anay ny amin'ireo teny rehetra anairana, ampiorenana, ananganana sy ampahirezana ary anitsinanay. Misaotra ny amin'izao fotoana maraina izao vangio ny tsiraray avy hialy eto rehefa avy eo miaraka amin'ny fahafenoan'ny teny mifankahita amin'ny fanatrehanao amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tehaka mafitsika ho an'i Jesosy. Alleluia. Mbola hiresakisika momba ny tontolon'ny fanambinana. Tsy resaka ny filazantsara ny fanambinana, tsy évangile de la prospérité le resahako, fa resaka momba ny prospérité. Satria dia faly Andriamanitra rehefa mahomby ianao, zay aloha. Fa natongavany Jesosy tsy hoe ahomby amin'ny hitamaso ety ivelany fotsiny ianao aloha, fa nidiny Jesosy hamonjy ianao. Dikan'izay tsy maintsy apetrakitsika ny asaribidiny famonjem-panahy ambony mihoatra no zay rehetra tiatsika ho tohanan'Andriamanitra mba ho mety tsara. Fa tena milaza aminao marina faly Andriamanitra rehefa mety ny fiainanao. Zay zany aloha dia amboarina sainao fa d'accord Andriamanitra raha mba mety ny fiainanao. Fa kosa misy lara-pahamehana tian'Andriamanitra ho apetraka ao fa tsy hoe mipetraka ho azy le izy. Ary io lara-pahamehana io dia voalazan'i Jesosy hozy izy fa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy ianareo zany rehetra izany. Matio 4:3-30. Resaka momba ny fanambinana miaraka amin'Andriamanitra sika amin'ity anio ity. Mety efa nisy kory misimisy nresahantsika momba n'izy ity fa rehefa nivavaka dia mbola asain'ny tompo misy averina, misy ampiana, misy ahitsy mba ho fantatry ny zanak'Andriamanitra hoe inona ny ao am-pon'Andriamanitra momba ny fiainanao io. Mety mandeha mantsy ny fisaintsainantsika hoe tian'Andriamanitra ve anomana ny fiaviany ao anatina échec lava be dia be mandritry ny androm-piainako. Dia misy marina izay teneninao izay dia misy diso. Ny marina ao anatin'izay dia ianao miandro ny fiavian'ny tompo, tena tsara be zay. Ny diso kosa dia ny fametranao sady aty am-piandohana hoe échec daholo ny zavatra ohatrehanao. Tsy zay le izy. Zao nefa tsy miteny eo imason'Andriamanitra ny succès anao na ny fanambinanao raha toa ka very ianao. Eo zany ny atao hoe vaty fototra mahakasika an'ity thème anankiray ity hoe faly ve Andriamanitra raha ambinina. Dia fantatsika tsara fa misy teny ao amin'ny epistily, ao amin'ny epistily nosoratan'i Jaune, ozy izy vetivety kely fa ozy izy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny Jaune 4:2 ary malala mangataka mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Jaune 4:2. Rehefa miainga eo amin'io teny io tsika dia miamisokatra ny ao anatsika fa Andriamanitra te ahitanao ahomby. Kanefa tsy mikonty ny fahombiazanao raha toa ka tsy ambinina aloha ny ao anatinao. Ary miverina foana amin'ilay prinsipa anankiray izay prinsipa n'Andriamanitra fa izy rehefa mijery ohatra dia tsy mijery ny ety ivelany fa mijery ny ao anaty. Izy rehefa anamboatra anao dia manamboatra ny ao anaty aloha vao manamboatra ny ety ivelany. Ohatry ny ahoana zany hoe ambinina ny ainao na ny toe-panahinao dia
zao le lesona voalatsika tamin'ny farany Matthieu 5:20, Matthieu 16:26 minaran Jesosy. Fa inona moa no soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao izy? Inona le mahazo zao tontolo zao? Na metraka izy objectif ahazo an'izao tontolo zao, nandeha izy, na tanteraka izy, na totosa izy, ary azon'izay nitadiavany, vitan'izay nataony, ary teo an-tanan'izay nikarohany. Ambiny ny olona io zany, mazava angamba zany, tena nambiny ny olona io satria zay tao am-pony dia vitany. Na metraka objectif izy hoe ho alaiko Madagasikara ray manontolo dia azony. Fozidy Jesosy. Fa inona moa ny dikan'izany? Hitanao amin'izay any amin'ilay dikan'izany eo imason'Andriamanitra mahatonga antsika mila mianatra, satria amin'Andriamanitra tsy olana ininona lehibeana fananana eo an-tananao rehefa azon'Andriamanitra antoka fa tsy very ny ainao. Hozidy Jesosy, inona moa sy ho azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy? Ny remarkan Jesosy ao anatin'io teny io tsy any amin'ilay hoe mahazo inona ianao, fa any amin'ilay hoe lasaiza ny ainao. Maro amin'ny olona rehefa tonga eo anatrehan'Andriamanitra no misaina hoe inona ny afaka ny hoazoko avy amin'Andriamanitra, satria reto ny misy ao an-tanako, zararamanana mahantra, mety hoe misy tsifisina, mety misy fahabangana, fa mahavariana fa ny zavatra apetrak'Andriamanitra tsy any amin'ilay fahabangana matery ianao, fa any amin'ny ainao hoe hoaiza ny ainao aorianan'izao fiainan'izao, na misy fahabangana, na misy fahafenoana, na misy confort, na misy fijaliana, hoaiza aloha ny ainao. Tenenino akaikinao raha iresaka fanambinantsika hoe Andriamanitra te hitanao ambinina hoe rehefa omenao ny toko hoe fa tsy very ianao hoe. Andro maraina zany tsika tsy resaka hoe ahoana fotsiny atonga anao ahita fahombiazana eo amin'ny fiainanao amin'ny mahazanaka Andriamanitra anao. Ny mahazanaka anao voalohany indrindra tsy ianao mahomby oatra an'Andriamanitra fa ianao tafody ao an-tranony aloha. Amen. Ny aina zay voalazan'i Jesosy hoe very eto dia misy ifandraisany amina toetra. Satria hozy izy ny tompo tsy zay manao amiko tomboko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra, fa zay manao ny sitrapony raiko zay any an-danitra. Ary ireo olona zay tonga teo aminy nambarana fa tsy fantany satria mpanao meloka dia olona naomby, olona nambinina, satria rehefa nisy marary tonga teo aminy ka nametrahany tanany sy ny vavahany dia sitrana. Rehefa nanao projet izy hanangana zavatra ngeza be ho an'ny tompo dia nanomboka izy dia natanteraka ary natotosa. Tena ny aina fanambinana nanao asa lehibe tamin'ny anaran'i Jesosy ireo olona ireo, fa hoy Jesosy tsy ao amin'ny asa lehibe le izy fa le nareo tonga amiko eto anatriako zao tsy fantatro. Dikan'izay misy priorité mpiainana zany mila hitsitsika. Tsy mihazakazaka hanompo anao zavatra be dia be ho an'Andriamanitra fa tsy mampaninana, tsy navita ninina ary ianao fa fantany. Tsy hanenjika hoe inona ny anananao dia inona ny ananan'ny hafa dia hifampita dia hifaninana. Zay ananan'izaniza tsy problema, fa ny ainao aloha aiza zao ary ny ainao hoaiza rapitso. Alleluia. Rehefa voavaly fa fantatrao fa tokony ho any an-danitra ny ainao, tokony ho voavonjy ny ainao, satria vonona ianao ny anao ny sitrapon'Andriamanitra dia misokatra amin'ny fon'Andriamanitra faly rehefa mahomby ianao. Ny fifalian'Andriamanitra zany dia tsy hoe succès mirentirety be ty ivelany ianao amin'ny mahazanany. Ny fierté-n'Andriamanitra tsy hoe mitondra fiara ianao. Manjary ohatrany hoe tsy fiera amin'ny zanany tsy manana fiara Andriamanitra. Any amin'ilay fampianarana mihitsy no aloha ahitsy ifanaraka amin'ny voalaza amin'ny Baiboly, tsy fananana ny mampireharehan'Andriamanitra momba ny zanany. Rehefa niteny izy hoe ity ny zanako malalaka izay sitrako momba ny Jesosy, dia tsy hoe nanan-javatra be dia be Jesosy, fa nanao ny sitrapony rainy Jesosy. Nanetry tena, nanaiko atao batisa, nefa batisan'ny olona mpanota, le fizy tsy mpanota, fa nitondra fahotana zao tontolo zao, any miafina le fankasitrahana. Fa tsy any amin'ny hoe indro ianao niteteny Galili, tazako nisan'ny olona nanantona anao, indre ireo tanàna izay nitoriana ny teny, ankasitrahako ianao. Teneny akaikinao tsy volume le izy hoe tsy quantité hoe fa fo.
dikan'izay tsy fananana zany ny resaka harena sy fananana. Avy eo zay te hanan-karena zay te hanana. Ianao a mpanjino ny mandrakizay tokony iombonanao amin'Andriamanitra. Teo izy Jesosy fa inona ny soa azon'ny olona raha azany zao rehetra zao kanefa very ny ainy. Ohatrany hoe fa inona ny soa azon'ny olona raha ohatra ka manao révision izy nefa tsy inscrire-ny amin'ny examen akory. Toy izy koa re inona ny soa azon'ny olona raha ohatra izy manao akanjo tsara tonga amin'ilay toeram-pilanonana nefa izy tsy invité akory. Afaka mbola toiziko sa mazava aminao zay? Mazava sa tsy mazava? Afaka hipasy amin'ny lesona manaraka tsika? Tavy mainina roatra ka yes lesy. Taoare. Zay lesona zay mitsy efa tamin'ny tapabolona dia mila averina ihany satria mbola fototra ilay izy foana. Tsy niova ilay fototra rehefa mandroso ny fotoana. Mbola zay foana ny fototra, tsy maintsy zay foana ny fototra. Amen. Dikan'izay faly Andriamanitra raha mahomby ianao rehefa hitany fa tsy very ianao. Tena akaikinao faly Andriamanitra raha mahomby ianao hoe rehefa hitany fa tsy very ianao hoe. Avereno rehefa tsy very ianao hoe. Faly Andriamanitra amin'izay fanambinana mety ho iainanao. Rehefa omenao ny fepetra fa vitanao no nitahiry ny famonjem-panahy nomenanao. Ny famonjena dia raisina ary ny famonjena dia tehirizina. Azony ny fiainana mandrakizay izy Paoly apôstôly. Nomena le izy fa tsy hoe mipetraka ho azy fa ianao mampiasa safidy hiazona azy satria fantatrao ny asarobidina rehefa mahita olona maty ianao ka mandreva volombelona fa very tany amin'ny elo le olona. Hita tara sa tsy hita tara? Tsy hita tara fa ndany ianao mitady alesa be dehibe ny ohatr' izany. Fa mataovy tonga saina ny ao anatinao hoe tsy vazivazy le izy. Tsisy dikany ny anangana building raha ho verany amin'ny elo. Tsisy dikany ny hoe anangona karazam-pananana raha ho verany amin'ny elo. Ny voalohany indrindra aoka ianao tsy ho verany amin'ny elo. Sekoly androany maraina fanairana indray, fanairana hatrany. Fa raha tonga androany Jesosy mila vonona ny zasy ianao. Misy zavatra anankiroa tiany Andriamanitra ampiasaintsika amin'ny fahatongavan-tsaina isan'andro. Vao fo maraina dia ty voalohany indrindra anao zava-baovao Andriamanitra androany. Andro vao mbola tsy hitako androany. Tsy misy ifandraisany amin'izay efa hitako. Tsy misy ifandraisany amin'izay mbola tsy hitako. Vaovao be indray zao ny androany. Afaka anao zavatra be dehibe Andriamanitra androany. Ifaly zany hiatrika ny androany miaraka amin'Andriamanitra amin'ny segondra rehetra satria afaka hitranga ny zavatra rehetra anatin'ilay fiarahako amin'Andriamanitra vao miposaka amin'ny masoandro ka hatramin'ny filetehany mity hafa-mafy an'Andriamanitra. Zay fomba fijery zay dia hitahirin'ny fifalianao miatrika ny fiarahanao amin'Andriamanitra amin'ny isan'andronao. Ny isan'andro dia misy tsiro ny tokony ho hitanao rehefa iarahanao amin'Andriamanitra. Misy zavatra be dia be tsy apozinao fa miaraha fotsiny amin'Andriamanitra. Ny planinao voafetra fa ny an'Andriamanitra tsy voafetra. Zay mahatonga an'Andriamanitra tsy taitra ny amin'izay mbola tsy nitrangatra amin'ny androany satria afaka mitranga androany le izy. Zay zany le fotom-posaina sy fomba fijery voalohany. Le faharoa indray kosa dia ny fahaizanao mametraka hoe ho avy rarivo Jesosy. Dao tsika isaina hoe ho avy rarivo izy amin'ny telo. Dia kizitina ve ianao amin'ny roa? Ianao io. Fa mahatonga antsika mbola miseho permettre amin'ny kizitina amin'ny roa satria mbola miseho permettre amin'ny tentsika hoe ny tompo zany ohatra ny fiavin'ny tompo hoe aza maivanina ny fiavin'ny tompo. Fa tena ho avy izy. Fa maninona Jesosy ary tsy nampahafantarina ny fotoana hiverenany. Satria fantatry ny ray ny fitiavan'i Jesosy fa raha vao fantatry Jesosy io dia teneniny aminao satria namany ianao. Teo pitsipitsihany aminao hoe 13 mai 2023. Dia fantatrao ny problème anatin'ilay 13 mai 2023 raha ohatra ka hiteny amin'izay ny tompo. Ka hatramin'ilay 12 mai liba ny olona mino ahy ianao e. Satria mahafantatra ny tompo ane hoe ny tompo Andriamanitra ny famindrapo ohatran'ilay jiolahy amin'ilay minitra farany vao miferina. Dia ny mahafaly an'Andriamanitra nefa tsy hainao le 13 vao miova. Alors takeo le 15 takeo le 15 le izy ary. Tsy hainao le 15 vao miova fa hainao miova deny androany na tsy ho fantatrao reo vina izy no avy. Asitehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Le fomba fijery voalohany faly ianao miatrika ny androany satria betsaka amin'ny olona indray to dia miandro ny tompo dia tsy mivoaka ny trano, tsy miborosy volo, tsy miogo volo, tsy miborosy nify, tsy mandeha mitady asa, tsy mandeha mikarakara fiaina tokantrano satria manino ho avy ny tompo. Nefa tsy izay le izy. Tsy hoe satria ho avy ny tompo dia miala responsabilité ianao.
tsy maintsy velominao va dia manjanaka ao mazay manatokantrano miroso programme manaraka ianao ambara-piaviany tompo azonao amin'izay le izy hatrena mpifaliana ny zavatra rehetra misy ny challenge misy ny karaha zavatra be deaibe hatrena mpifaliana ampisaorana ampinono mihitsika votanteraka le izy fa le faharoa mametraka ianao balizy ary fanina ao anatin'ny fomba fiatrehanao fiainana fa androany sisa dikan'izay omenao androany ny fitiavana omenao androany ny soa omenao androany ny tsara indrindra manompo faran'izay zokina satria fantatrao fa androany sisa lasa teraka ao anatinao ny maturité tsy reporté zavatra anankiray lasa mihamatotra ianao tsy hanilika fotoana hoe aleo amin'ny herinandro ambony fa hanompo tsara satria tonga saina ianao hoe mety tsisy intsony le amin'ny herinandro ambony fa zay azoko ataoko androany dia ho ataoko androany faran'izay tsara be eo amin'izay ilana Andriamanitra ataovy amen moe amen mazava zany zay fa faly Andriamanitra raha mahita vokatra ianao mahita fahombiazana rehefa omenao ny toky fa tsy very ianao ary tsy mahavery ianao zay fahombiazana omena Andriamanitra anao tsy hoe niaraka be tamin'Andriamanitra ianao fony ianao tsy nisy ninninina dia aveo tafasaraka taminy ianao rehefa ny fenoa ny zavatsoa be deaibe zay le tefena sy amboarina mahatonga an' Jesosy nampianatra hoe menara amiko fa za manetry tena ny tiany tenenina dia ny hoe za tsy afaka manao na inona raha tsy eo ny raiko dia nomeny le modely ianao koa tokony anapatsapana tsy mahavita na inona raha tsy eo Andriamanitra nanome an'le talenta resaka momba le fanambinana amin'izay vetivety amantsy ny fanambinana mantsy dia miainga avy amina fanomezana misy zavatra nomen'Andriamanitra anao mampahomby anao eto amin'izay le fandrika ataon'izao tontolo izao esoriny Andriamanitra dia ohatrany hoe na zavatra ho azy zany ianao dia tokony hiatrika an'le izy rery zany ianao dia tokony hanao an'le izy rery zany ianao dia rehefa amin'izay mivokatra dia jereo fa ianao rery ihany nanao an'le izy nefa tsy zay fa natonga n'io don io ao anatinao natonga n'le talenta ianao mahay mivarotra io ianao mahay miresaka io ianao mahay mitomany io misy olona mahay mitomany mila manao acteur izy satria mila mitourner film mitory filazantsara tsika mety mbola tsy azonao an-tsaina zao ina reny ilana ty paster za ty bekoretaka neza misy ilana an'izay ndray androany fa tehirizy tsara zay talenta zay ho ampiasaina ho an'ny tompo mety ho gaga ianao amin'izany dia iny talenta iny zay le fandresako teto ho voninahitry ny tompo tsy hoe naturel le izy fa diva mety andrenao hiteny hoe manana talenta hatrany kibondreninao ianao hainao dikan'izay kibondreninao nametraka le talentanao zany fa ty hiteny aminao fa tsy mamanao nametraka an'le izy fa Jesosy tsy ny reninao no napipita an'le izy fa Jesosy ary mety izy zavatra ampatonga sainanao fa tsy hain'ny ray aman-dreninao fa hainao tsy avy any amin'ny ray aman-drenao zany le izy fa avy amin'Andriamanitra dikan'izay nomen'Andriamanitra nefa le izy mba hahafahanao mahavita zavatra miaraka aminy fa tsy hoe manderery tenenina akaikinao raha te hahita zavatra tsara hoe dia aza miezaka manderery hoe fa miara amin'Andriamanitra zao tontolo zao dia ametraka fa ny fanomezana ao anatinao dia fanomezana naturel fanomezana avy amin'ny natiora fa zay le ahintsy tsy avy amin'ny natiora le izy satria ny voary tsy afaka manome ninninina anao fa Andriamanitra no nametraka ny zavatra rehetra ho ao anatinao amen misy ny gift de naissance na ny fanomezana hatrany amboaka dia Andriamanitra nametraka an'io fa tsy ny dadanao na mamanao tsy laviko mety misy avy any amin'ny dadanao zany hoe misy hitovizanao amin'ny ray aman-dreninao fa misy tena tsy hitovizanao amin'ny dadanao sy mamanao satria Andriamanitra mametraka an'ireo karazana fanomezana ao anatin'ny olona ireo karazana fanomezana hatrany amboaka ireo dia mety any amin'ny masonao mety any amin'ny sofina tanana tongotra sy ny sisa mety mahay mandinika mety noho ny hafa ianao mahay manao sary mamantatra mahay mihira mahay manao planina mahay mamoaka hevitra mahay mivarotra mahay mamokatra mahay manao asa sikotra bricolage invention maro samihafa efa ao le izy fa ianao tian'Andriamanitra netry tena hiantso azy hiaraka aminao na dia efa ao aza hitanareo ve le spécificité an'le humilité tian'Andriamanitra ho hita eo amin'ny fiainanao omeny anao daholo ny hampahomby anao fa mijery izy hoe te hiaraka amiko ve ianao
omeny ianao daholo ny atafavoakanao fa avy eo izy mbola metraka fanontaniana hoe mbola te araka amiko ve ianao ndasoary ohatra misy olona mpanan-karena be Jesosy no anarany amen na dia any aminy daholo ny zavatra rehetra ilainao dia tonga eo aminy ianao dia zao tenenao hoe Jesosy a misy programme ohatry rehetra retiko atao dia mila vola dia mila fiara dia mila anreto zavatra be dia be rehetra dia zao teneny Jesosy omeko daholo reo dia mijerijery ianao Jesosy satria misy zavatra tiany andrasana avy any aminao dia ny tiany andrasana dia no hiteny hoe nefa na dia efa nomenao ary reo so dia afaka miaraka amiko ianao a any amin'ny programme io teneno akaikinao a sarobidy noho ny zavatra misy eo aminao hoe a ny fiarahan'Andriamanitra aminao hoe amen ataovy sarobidy ny fanatrehan'Andriamanitra ataovy sarobidy ny fisian'Andriamanitra ao anatin'ny fonao sy eo imasonao misy indray ny fanomezana izay avoakan'Andriamanitra ao aoriana ny fandraisanao an Jesosy karazany be dia be izy mety tsy voatanisa eto avokoa misy ny fanomezana ahafahanao manao fanompoana misy ny fanomezana izay maneho ny fisian'ny fanamasina ao anatinao ary misy ny fanomezana izay mampientanentana anao mba androso hiaraka amin'Andriamanitra reo a rehefa avy mandray an Jesosy ianao voaktive reo dia reo fanomezana rehetra nomen'Andriamanitra reo a tsy natao iankinana satria Andriamanitra no natao a iankinana izay no mahatonga antsika tsy miteny mihitsy hoe ny talentanao no mahatafavoaka anao tena akaikinao tsy mahatafavoaka anao zany ny talenta hoe Jesosy mahatafavoaka anao hoe dia mety misy miteny eto zao za mahafantatra olona pastera tsy mivavaka izy fa tafavoaka ny talentany izy dia zao mivalina rehefa maty izy jerentsika raha tafavoaka ndaso itsika ohatr'izay izy rehefa maty izy hitantsika raha tafavoaka ka ianao aza mampitavy fiainanao amin'ny fiainan'olona mety tsy misainana andeha ho any amin'ny mandrakizay fa mivavaha kosa mba hanana motivation anao izy a satria misy zavatra mbola tsy hitanao mahatonga mbola mifikitra eto ambony tany izy fa raha fantany fa ho ravan'ny afo ty tany ity hiveriny Jesosy hakany azy dia hisafidy olo io a mba ho isan'ny azy le ho alainy ary hipetraka ao an-tranony ray a any amin'le fiadanana mandrakizay amen na ianao zany tsy tokony hampitamin'ny fiainanao amin'ny fiainan'olona tsy manana an Jesosy satria le tsy fananany an Jesosy loza be rapitso fotony fiadanana ilay izy androany ny fiarahana amin'Andriamanitra indray ohatry ny loza foana isan'andro fa fiadanana ny efa rany eo karaha zay ianao misafidy le any amin'ny farany zay mahatonga an'Andriamanitra amin'ny teny amin'ny Jeremia 29:11 za manana fihevitra izay verako anareo fihevitra tsy hatonga loza fa fiadanana amen tokony ampiasainao miaraka amin'Andriamanitra le fanomezana aoka azo antoka ianao fa miaraka aminao ny fomban'Andriamanitra io le lazain'izao tontolo izao hoe chance vintana fa tsy vintana le izy fa fomban'Andriamanitra io koa mety ahiko ianao hoe onde positive tsy onde positive le izy fa fomban'Andriamanitra omena antsika daholo izy amin'izay ianao manana discernement tsara rehefa mihaino olona miresaka fa raha vao tsisy resaka Andriamanitra le izy a dia analanao amin'Andriamanitra izy zay mety ho arantiranty ny vokatra mba hapiaiky ianao fa mahomby ny zavatra nataony fa tsy miresaka any amin'ilay fahombiazantsika satria io fahombiazana io azo terena dia tsy any amin'ilay izy terena le ampianarin'Andriamanitra fa le izy alefa amin'ny norma miaraka aminy rentsika ve le tenen'ny pasteur hoe nisy taratasiny karakaraina 20 taona ny andrasana tsy nasiana tsolotra fa mivoaka ihany misy olona tsy mirarahana zany fa voahenony foto dia omeny ny azy dia azony fa rehefa tonga eo an-danitra dia misy remarque kely eo amin'ny boky fiainana hoe ary nanao tsolitra izy dia sanatriavin'izany very ho an'ny olitra izy tena kaikinao zavatra tsisy dikany zany hoe mila mifetentsika hoe fantatrao ny fahombiazan'ny Farao ny fahombiazan'ny Farao dia zao manandevolona
karaha zay ny anaranao dia nandeha volonao ianao. Ary inoko fa zay mety mahatonga an'ireo firenena be dia be na nandeha firenena hafa be dia be koa taorianan'izay satria nianatra zay tiany izy fa tsy nianatra niaraka tamin'Andriamanitra. Anisan'ny charge faran'izay mavesatra ao anatina projet sy chantier anankiray, mino fa misy afaka hijoro avolombelany amin'izany eto tsy matériaux fa masse salariale, karama. Dia io mihitsy ny tsoahany farao. Ditanareo to dia mametraka fotsiny hoe andevonareo dia zay tiany hanaovana aminareo asa ndevoly. Dia aty aoriana nefa lasa terme ampiasaina hoe chantier pharaonique. Zany hoe manambara zavatra faran'izay ngeza be nefa misy toe-panahy ratsy ao anatin'ilay izy. Tandremo ny zavatra henonao, tandremo ny zavatra jerenao, tandremo ny zavatra saintsainao, tandremo ny zavatra ianaranao, tandremo ny zavatra petraka ao référence. Raha samy aka référence ihany verenao amin'ny Baiboly. Jesosy rery ny référence tsara sy mendrika, tsy hamitaka anao azy io tehaka mafy tsara ho an'ny tompo. Mila ny fomba an'Andriamanitra zasenao mba hahafahan'ny zavatra rehetra mety. Tena akaikinao fomba an'Andriamanitra aloha e. Ainareo amin'izay na tonga ny Joseph ambinina, Genesis 3:30, ary Andriamanitra nomba azy dia nambinina izy. Fa tsy hoe tsara vintana izy dia nambinina. Fa teo fomba n'Andriamanitra. Zao voalazan'i Jesosy eo Matthieu 7:20-20. Indro izao mba anareo mandrakariva mba ara-pahatonga ny fataperana zao tontolo zao. Le fomba nanampiavaka an Josefa tonga dia nomen'Andriamanitra hitovizan'izay rehetra manana an Jesosy. Androany zany ianao miaino io misy ny fomba an'Andriamanitra tahaka an'izay nombanan Josefa. Ka raha nambininy Josefa tamin'izay nampanaovina azy mahita koa fa ho ambinina koa izay rehetra ataon'ny tananao satria omenao le toky eo imason'Andriamanitra sy anatin'ny fonao fa tsy very ianao na mandeha tsara azy ny zavatra rehetra. Anisan'ny mampifikitra amin'Andriamanitra rehefa misy zavatra tsy mandeha eo. Mihaino ve tsika e? Anisan'ny mampifikitra amin'Andriamanitra rehefa misy zavatra tsy mandeha eo. Dia zao, omeo an'Andriamanitra ny toky fa na mandeha io na tsy mandeha io, mifikitra amin'ny foana ianao, dia amin'izay fotoana izay fantatr'Andriamanitra amin'izay hoe afaka atao mandeha tsara zany ny zavatra rehetra satria maninona tsy mahavery ianao intsony. Manomboka andro amarena misy olona hisafidy hanome an'ilay toetra tsara io mason'Andriamanitra mba tsy hamita tena ka hampisalasala an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra tiany atao ngeza be satria ny ao am-pon'Andriamanitra ianao voavonjy aloha na tsisy nininina ary. Aso aloha. Fa ahoana pasteur dia tsy mampaninana an Jesosy za tsisy ininina ny tany dia tsy malahelo ve izy? Tsy any amin'ny tananao ny alahelo fa any amin'ny ainao. Aleon'Andriamanitra ianao mifikipikitra tsara aminy le amin'ny tsisy voly tena le tomponary zato tsisy fa tena le mivavaka tsara. Toy izay ataon'Andriamanitra mitosatosaka ny fahafahana dia manadiny sekoly, indrindrindrindra le sekoly ndray mandeha anatin'ny herinandro. Misy anankiray izay matetika adininy olona. Fa ny ankasitraka ny tompo aloha tsy adinina izy andro amarina sy tehaka mafitsara ho an'ny tompo e. Atranany le fanamaivamaivana an'ilay izy reto e. Dia ino le jerevan'Andriamanitra hoe efa mety ve? Efa masaka ve? Efa azo omena ve? Tena akaikinao miankina aminao nefa izay hoe omeo izay toko izay hoe. Amen. Paul ihany laza amin'ny Romana 9:7-13. Raha Andriamanitra momba antsika ozy izy iza no atohatra antsika. Amen. Ny zavatra nomen'Andriamanitra dia tsy hoe natao hampahomby anao fa natao ampiasaina ho an'Andriamanitra. Lasa ampirisiany zao tontolo zao ny zanak'Andriamanitra hoe ampiasao ny talentanao ho an'ny hoavinao. Nefa ilay izy tokony ho an'Andriamanitra. Zay mahatonga ny Baiboly milaza hoe zay manao amin'ny fony dia ambininy. Resaka fifantohana zany. Rehefa manao amin'ny fonao ianao zavatra anankiray hony dia manaraka ho azy ny fanambinana. Tena akaikinao rehefa manao amin'ny fo ianao hony hoe dia ambinina ianao hony. Dia zao ny tenenin'ny Paoly amin'ny Kolosiana 4:7-20. Ozy izy manaova amin'ny fo ozy izy tahaka n'inona? Tahaka ny ho an'ny tompo. Ny presizeny amin'izay izy hoe tsy hoe manao amin'ny fo fotsiny ianao fa raha ataonao amin'ny fo fa ho anao dia tsy mikaonty. Raha ataonao amin'ny fonao manontolo fa tsy ho an'Andriamanitra dia tsy mikaonty.
eto amin'izay le izy mianatra ianao mamerina anatin'ny sainao fa avy amin'Andriamanitra le izy. Mianatra ianao mifeny ao anatinao fa raha andehanao dia miaraka amin'Andriamanitra. Mianatra ianao mifeny mombanao ray manontolo fa rehefa anao an'ilay izy dia ho an'Andriamanitra. Amen. Ataovy misy fiantraikany amin'ny programan'Andriamanitra namonjy ianao amonjena ny hafa izay programam-piainana irinao. Tompo omeo nationalité dia mijery Andriamanitra atao inona? Dia raha hitan'Andriamanitra hoe naovana vakansy ivezivezena dia miaraka hitsika raha azo ianao. Alleluia. Von'ny fampaherety foantsika mianakavy. Fa raha ohatra misokatra ny ao anatiny hoe tompo ilaina ilay izy satria tianao zay irahana hitondra an'izany message vrai zany any amin'ny firenena rehetra, ohatra hitan'Andriamanitra atao fonao afaka sokafan'izany. Tompo ohatra mila fiara manontany Andriamanitra atao inona? Tena akaikinao mahavariana ny valiten'ny tompo hoe fa atao inona foana hoe? Dia jerevan'Andriamanitra raha misy fiara eo tena anaovako ny asanao dia atao vitan'Andriamanitra fa tena nanaovana ny asany tokoa le izy. Amen. Ataovy amin'ny fozy izy Paoly tahaka ny ho an'ny tompo. Aza adino ihany koa fa tsy planina mahatavavoaka anao fa vavaka. To dia omena antsika daholo le fandrika. Zao tontolo zao sy mifanao ny ampianatra hoe mahaiza manao planina fa zay mahay manao planina ny mahavita mahatateraka zavatra anankiray dia lasa mivavaka amin'ny planina. Tena akaikinao ataovy zay planina faran'izay zoko ny vitanao eo hoe ataovy zay tena izy ataovy ny planina faran'izay zoko ny vitanao eo hoe fa raha vao tsy ao Andriamanitra hoe dia tena izy miplanina fotsiny iny hoe mitsingevana fotsiny iny tsy manidina. Samy hafa ny planeur sy ny avion. Ny planeur miandry rivotra ary rehefa sendra tsisy moa zany dia maka rivotra. Ka ianao tsy tian'Andriamanitra hiplaniplanina fotsiny ny fiainanao fa eny ambony elatra ny voromahery ny tian'Andriamanitra hitondrananao. Aza be zesy teny dia mivavaka zay. Ty paster ty maninona ty paster ty? Mila mivavaka tsikako. Inona koa ty fiainana tsisy vavaka hoe andehandeha fotsiny dia hoe mahomby efa ampelantanako ny vola sy ny projet ny trano sy ny olona dia ataovy ary. Aza atao kambiny asio vavaka. Mahaiza mametraka ny rehetra ho ataonao avy amin'izay nomen'Andriamanitra isaorana ny tompo efa misy zavatra eo an-tananao zany. Ho an'izay matsapa eto tsisy ninina masonao tsy mahita. Misy ao. Misy ao fa hamaivanao satria heverinao fa tsisy ilana azy fa misy ao. Dia zay mahatonga le hoe isaora aloha zay misy dia asio vavaka. Tenenina akaikinao mba asio vavaka moa ty resaka ty hoe. Tsy rehefa mangataka azy tsika no mivavaka fa rehefa handeha hiasa ihany koa. Indrindrindrindra rehefa le tsy nety iny le asa mbola andana mihitsy mivavaka dia asio fisaorana. Saotra Andriamanitra fa tonga hatrany hivata fa tsisy mividy le entana dia raina le ny anaranao sofantsofina rano hivaty sy manodidina ny tenenina hoe afaka hvkl-mission eto amin'ity tanàna ity. Raha zay ianao atoroko anao secret anankiray any amin'izay hitondrany tompo anao dia asio vavaka amin'izay anao tsy mahatiantoka na tsisy ninona hita masonao ary. Ianao zao miketrika be tonga dia ty etany ty sery ty tena tonga dia milamina be mivadika sery io raha vao tsy misy ny tompo mantsy. Kofokofonany ianao amin'ny alahelo sy sera le resantsika tamin'ny voalohany. Lasa ianao zany fanantenana hoe tena raha voalafy ty mba tena mitsikitsiky raha fotsy ao an-trano. Alleluia. Lasa ianao tonga any tsy mba mahatsiaro mivavaka koa iny amin'ilay tanàna anaovanao an'ilay varotra. Nefa nandrany tompo anao tany tsy le sera fa le tonom-bavaka avy eny am-bava no avinanao rally mbola misy pofopofona rally iny mba hitsofana rano an'ilay tanàna mila délivrance dia mety tsy ampozina zao zany. Ny zavatra tiantsika zao dia zao mandeha mivarotra. Nefa ny programan'i Jesosy aleo izy hoentiko andeha hivarotra any amin'ilay tanàna mba hanao vavaka any dia tsy mampanina tsy mandeha le varotra fa ho ampahitako fitizy rehefa tonga ao an-trano. Tena raso any. Tadidinareo ve le mpiara-manompo amintsika? Zoma mba tena fotoana ny tsena fa tao am-pony izy ny teny hoe za andeha hamonjy vavaka, andeha hamonjy fifadikanana mihitsy angambana izy zay. Lasa izy namonjy fifadikanana. Verina avy any amin'izay izy. Ny andro efa 7 alina, episery angamba le asany.
dia inona ntsony moa zany nitsena atao hatramin'ny valiko ny olona eny toerana indray amin'enina dia efa mikato trano fa mbola sikafany ihany le tsena hoe tompo avy nanao ny asanao a fa sikafaka ihany nitsena zay ataonao mety daholo rehefa nisikafana nitsena dia tonga Andriamanitra nanomeze sahaza ary mbola mihoatra azy tsy tany amin'ilay calcul hoe ty tsena ty mila misokatra maraina mba hampiditra be vitan'Andriamanitra ny mampiditra anatin'ny 2 minitra misy olona ray tonga fotsiny dia miteny hoe isa daholo ny entana rehetra hoe zay hita amin'ny masika hoe tsy any ambadimbadika any dia roviko afaka 2 minitra zay fotsiny tsisy idirana zay ataonao sy tsy ataonao zany fa zay fotsiny aloha io kajikajinao io mila misokatra amin'ny enina teny pasteur zao tsy afaka mamondry sekoly fa jereva nefa ve le tsena amin'ny enina ka hatramin'ny 6 tsy hita hoe makaiza tena marina ne zany re tsy hita hoe nahazo inona tsy aleo ve mivavaka ain'Andriamanitra ataony mampitombo ain'Andriamanitra ataony mampahita fity satria mametraka ny importance an'Andriamanitra sy ny invitation tonga eo aminao amin'ny fotoana isiany fivoriana misy ny fanatrehany toy ny androany amen asy ivavaka minimum na fanajantsika an'Andriamanitra dia isika manetry tena mivavaka miankina aminy satria mila azy isika tena miankina aminy sy miantehatra aminy ary zay le resahan Jesosy hoe hoetao amin'ny mangingina iresao amin'ny rainao ary ny zavatra nampianarin' Jesosy momba mivavaka dia amin'ny Jona 1:10 hoy izy misaotra ray ao fefa niaino ahy ianao eny tsara important na mivavaka ho amin'ny etapy rehetra ny zavatra ho ataonao tena mila atao zay fa nomeny Jesosy ny lakle tianao azy ve ny lakle tsisy mamaly bon tazoma zany lakle rehefa tsisy mila atao ahoana moa zany misy mila ve zao no tenen'i Jesosy raha io misaotra anao aho fefa niaino ahy ianao ay zany ny fahafantaranao fa efa niaino anao Andriamanitra dia ambony lavitra no le zavatra tanteraka irinao tena kaikinao izy miaino anao ny tsara indrindra hoe mihoatra no le ilainao androany hoe le terenao ho tanteraka androany iny hoe teneno izy tsy any amin'iny le izy hoe fa eo amin'ny sofin'Andriamanitra miaino anao hoe dikan'izay raikitra ny projet manao zay tokony atao ianao mety tsisy ninona mahomby anatin'ilay journée anankiray fa nitsikitsikinao eny amin'ny tare dia tonga dia maneho mihitsy hoe fantatry fefaren'Andriamanitra iny mivavaka iny ny fotoana tsy za mametra fa nitoetrako no amboariko fa mety zay mitranga eo zay tsy hitako androany afaka hitako rapitso na tsisy hitako koa rapitso ka mitsoka ny trompetra dia avelako eto ambony tany daholo ireo zavatra ireo fa za lasa zay le tian'Andriamanitra tonga ao anatinao mba ahafahan'Andriamanitra mamotsitra hoe olona misaina mandrakizay ty olona ty afaka metrahako an'ilay tsy mandrakizay fa raha vao olona tsy mandrakizay dia ametraka ny vavaka 2e plan ametraka ny fanompona 3e plan ametraka zavatra be deaibe ho ambony no Andriamanitra sy ny asaribidin'ny ara-panahy mila manetry tentsika miankina amin'Andriamanitra mamantatra tahaka an'izay naseho an' Jesosy hoe misaotra raha eo fefa niaino ahy ianao amen dia mihinao fa ao anatin'izay misy zavatra ho ataon'Andriamanitra mety tsy kelikely eny arakaraky ny ahitan'Andriamanitra fa efa mety ny toe-panahynao rehefa hitan'Andriamanitra fa azo antoka hoe voavonjy ianao ka tsy very intsony zany hoe priorité anao zany tsy tsena fa famonjem-panahy amarana sady efa mamintany zany ny sarobidy amin'Andriamanitra tsy ny tsena anao mandeha fa ny sarobidy amin'Andriamanitra tsy very ianao androany satria atangany tana zay maheno tsara azafady tena kaikinao tsy ny tsena anao mandeha hoe tsy mivola miditra hoe fa ianao tsy very aloha tenena izy ianao tsy very aloha hoe rehefa tery ianao mahay mametraka hoe ny haiko tena sarobidy amiko dia tsy anao adaladala ianao amin'ny zavatra kely sy bitika fa hitandrina ianao mendrika ho an'le mitandrina ho amin'ny mandrakizay ny famatsian'Andriamanitra ho arinan'izay dia hitanao amin'izay ny tanan'Andriamanitra anokatra lalana tsy kelikely kalma fotsiny dia manana patience ho alefa ny tsy kelikely eo misy zavatra ho sokafany amin'ny herinandro ity tsy kelikely ohatry ny gotila izy fa tsy piantsony ohatry ny gotila izy fa tsy piantsony io tsika malagasy manana fomba fiteny zay hoe maninona
Madifitra ihany zany io ndray andro any raha manapaharetana ianao. Fatraindray vao mahita an'le gota ianao dia kriko. Godoko ve dia mavita inona? Siso fotsiny ao e. Siso dia jerentsika amin'ny farany volana fa ho hitanao fa isy voangonao ary havita zavatra iny. Dia vita indray ty herinandro ty satria mifantoka ianao dia misy zavatra hafa sokafan'Andriamanitra goty hafa indray. Alleloia, alleloia. Sokafana tsikelikely hitany amin'izay hoe miamety ianao, memety. Ty zanako tia manomboka efa azoko antoka amin'izay fa mifantoka amin'ny ara-panahy, mitandrina amin'ny lafiny ara-toetra izany. Jereo nisy jereo ny olona rehetra mijery vehivavy daholo, jereo ne masony tsy mijery tsony. Sokafana indray ny paopy manaraka zanako e. Fa raha ianao zany le manoatra ny Andriamanitra hoe izy le paopy efa nisokatra idiolo idiolo le efa nisokatra. Amina fandroany maraina misy olona tonga saina manatrika eto. Tonga saina ny amin'le nitenen'i Jesosy hoe fa inona so azon'ny olona reto raha azo zao rehetra zao azany amin'le zao tontolo zao ny fifantohana kanefa very ny ainy. Omeo le toko sy antoka hoe tompo hitandrina indray andro any, journée vaovao indray andro any, tsy hanao adaladala ho arahako amin'ny atsipriany sao hampanota sy havery ny aiko indray le andro any ao anatin'ny fiatrehana tokantrano, ny asa mandraraha, ny fanompona, ny zavatra rehetra. Amen. Manasa anao hitsangana dia ame voninahitra ny tompo. Avaovao ny tananao tahaka an'izay fampianarana Jesosy atsika fa sitraka Andriamanitra hono ny olona ny lehilahy anandran-tanany tontolo hoe ny ankasitraka an'Andriamanitra. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny teny na nanaranao sy nampatsiahivanao anay androany fa faly ianao raha mahita fahombiazana ny zanakao tsirairay avy. Afaka ny hoaziny tokoa ny zavatra rehetra rehefa manome toky sy antoka izahay eo anoloanao tompo fa tsy hanao atsirambina na hanao tsinitsinina ny famonjenao anay. Raha very ny ainay izay fahaverezanainy izay mihitsiny ny mahasaro-piaro anao. Ary andro maraina tompo dia manavao ny fanoloran-tenanay izay ametraka ny asaribidiny famonjenao ny ainay eo amin'le toerana mahamety azy prioritaire amin'ny zavatra rehetra. Tsaroviny zanakao izay tonga eto androany nomenao fanomezana izy, nomenao talenta izy, nomenao fahaizana izy, nomenao fotoana, nomenao zavatra azo iaingana, nomenao hevitra, nomenao resource be dehibe Jesosy zay. Apio tompo ny olonao indray manomboka andro maraina mba ahita fahombiazana izy satria manome toky fa tsy hovery ny ainy. Ta io izay mianatra, ta io izay miasa, ta io izay tsy hanasa, ta io nisa tokantrano tompo, ta io natao fanompono, izay rehetra anatin'ny fony tsirairay avy le mavesatra. Androany tena voarahinay Jesosy fa ny mavesatra aminao tsy le mavesatra aminay. Ny mavesatra aminay le vola tsy ampy, le facture tsy vita, le zavatra mila vidiana tsy mety azo, le trosa tsy mety voafafa, iny le mavesatra. Fa ny mavesatra aminao nampatsiahivinao andro maraina, ho aiza ny ainay, ho aiza io ainy io na iva na mbola tsy mivary ireo zavatra ny tany saina teo anatrehanao. Ary andro maraina izay mamerina tokoa fa tena sarobidy ny ainay izay antony nanoloranao tena sy nahafatesanao teo amin'ny hazo fijaliana ary nitsanganao tamin'ny maty amin'ny fitaovam-pasana. Tsaroviny tsirairay avy Jesosy amin'ny indra fonao androany eo amin'le mampavesatra, eo amin'le ohatran'ny mampiady saina, eo amin'le ohatran'ny tsy mampahazo ainy iny ataovy reny ao anatin'ny tsirairay avy. Ny fitiavanao sy ny fanatrehanao afaka meno izay banga rehefa omainay ny toky fa tsy hovery ny ainay. Tsy hanao tsinitsinony izay ny zavatra mitranga sy miseho fa hitandrina izay satria nomenao zavatra sarobidy, nomenao ny fiainanao mandrakizay. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masa sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Minaran'i Jesosy amen. Mahita misy zavatra mety manomboka andro maraina. Voarainao izay le tao am-pon'Andriamanitra ary mihina fa voarain'Andriamanitra koa ny ao am-ponao. Mianga vaovao indray androany, asitsika mpanantenana miatrika n'isan'andro. Aza lany fotoana miady amin'ny tompo, mediva amin'ny tenanao. Reseo le toetra, reseo le manamaivana fiainam-panahy reny. Fa rehefa ao tsara ny fiainam-panahinao, faly Andriamanitra rehefa mety ny fiainanao. Satria ny feteza ny fiainanao dia tian'Andriamanitra ho zaka ny toe-panahinao mametraka ny famonjena ho ambony. Avy ireny hoe zakako amin'izay zany hoe sarobidy ny famonjena hoe sarobidy ny namonjen'Andriamanitra hoe ny ambiny rehetra hoe
eo ambanin'ny famonjena hoe avereno eo ambanin'ny famonjena hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Asiteka mafitsara ho an'ny tompo a. Mahazo toerana vetivety a. Anao fanatitra trantsika ho fifaliantsika satria dia omen'Andriamanitra antsika ny tombontsoa afaka manao a ampitiavana. Nomen'Andriamanitra zavatra ianao a fatary fa avy amin'Andriamanitra io. Ampiasao miaraka amin'Andriamanitra. Ampiasao ho an'Andriamanitra. Ampiasao misy Andriamanitra. Apetrao eo an-tanan'Andriamanitra amam-bavaka. Dikan'izay tsy miresaka succès tsisy Andriamanitra tsika. Zay mahatonga antsika mitandrina be. Tandremo ny olona henonao. Tandremo ny fampianarana henonao. Na fampianarana ohatra mampahomby miaraka amin'ny pirofo ary henio aloha fa raha vao tsisy Jesosy dia pio. Ndao tsika hijery ny fiainany anina zay Amerikanina anao zao zao no nataony. Dia aleonao mihainao niny. Satria rehefa izy mantsy a ohatrohatr'izao ny atotam-bolany a dia noho ny amin'ilay atotam-bolo misaonina be zay tsy fantatra koa mety ho lainga. Raso anefa dia tena kekinao fizy mitenenao fa marina zay tenen'ny olona aloha hoe. Ohatra fotsiny ianona mpanan-karena indrindra maneran-tany sura venao fa marina ve iny tenen'olona iny. Nefa Paoly ary miteny aoka ny olona rehetra ho mpandainga efa Andriamanitra rery ny marina. Mety tsy manana ninninina iny fa mody atao izy manana ny rehetra dia ianao mihaino azy eo dia inona hoy ny ataony isa maraina. Vao maraina izy dia mihinana voanjo telo hono izy vao maraina. Dia misotro rano roa vera. Zay hono mampahomby azy. Rehefa tsisy Jesosy dia aza mihinana voanjo sy rano zany. Ny fantatro misy Jesosy aloha zao vao mifoha maraina dia mivavaka aloha. Na maimbo vava ary dana vavaka aloha. Azafady fotra so dia hoe fizy ianao nitefa maimbo vava. Rehefa avy matory dia dana mivavaka fotsiny aloha. Alleluia. Raha vao tsy misy Jesosy a dia alaviro. Conseil-ny a ampitiavana zany dia tsy ho voafitaka ianao. Dia tsy ho voafitaka ianao. Hitantsika ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy a manonona ny fatateran'ny fiadanan'i Jesosy mihoatra ny fahalalana rehetra ho ao am-potsika tsiraray avy. Iainga vaovao indray ianao androany hiatrikerinandro a mahita fa mielo lalana ny tompo satria napetraka ao ny asarbidin'ny fisian'Andriamanitra hiaraka aminao ary mahita fa misy safidy ao anatinao tsy hanao na inona na inona raha tsy eo Andriamanitra. Ny fisian'Andriamanitra no ampetin'ny fiainanao na ohatra mbola tsy mety ary zay neritreretinao mba ho atao. Tononona anaran'i Jesosy a mahita ny tsiro ny fifankazarana amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Anao zavatra ianao androany. Tsofina rano io mety. Fa tsy maninona akory na mety misy tsy mety satria maninona Andriamanitra miaraka aminao. Le tsy mety resaka tsy ho fahotana. Fa mety mba nametraka ianao mba tokony androany tia mivoaka e. Aza ankinina amin'ilay mivoaka sy tsy mivoaka fa ankinao amin'Andriamanitra. Amen. Hitanao amin'izay ve le ametrahana an'ilay fo. Fa tsy hoe mialentsika zany dia ho terentsika indray ny tompo hoe efa mivavaka zay a. Eny tompoko efa tena akaikinao efa voarainy ny vavakao hoe matoky azy ianao hoe. Zarao ny fahasoavana ary a maty izao a ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao anareo. Amen dia amen. Tany tompo Adolphe. Fotoana antsika amin'ny zoma sapotsy izao a efa eo pasteur Adolphe.